Raisina Andriamatoro Laura Vatomanga ministry ny fambolena sy fampandrosoana any ambanivohitra ny mpikambana miisa 560 avy amina firenena afrikanina miisa 70 mpikambana ao anivon'ny tambazotra entina mametraka sy manaramaso akaiky ny politika mpambolena sy ny harena voajanahary ary ny ady amin'ny fahantrana ny fanerpanina ireo délégation moa izay tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao anatrika ny atrikasa fihaonana politika faratapo mikasika ny fiariana ra-tsakafo ho an'ny Afrika fanadidina avy hatrany. Mpikambana miisa 560 avy amina firenena afrikanina miisa 70 mpikambana ao anivon'ny tambazotra entina mametraka sy manaramaso akaiky ny politika mpambolena sy ny harena voajanahary ary ny ady amin'ny fahatranana na fanerpanina no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao hanatrika ny atrikasa fihaonana politika faratampony mikasika ny fiariana ra-tsakafo ho an'ny Afrika. Noraisin'Andriamatoa Ravatomanga Roland ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana any ambanivohitra izy ireo tetsy amin'ny ministera ny Etsenosy. Izareo reo zany dia anampy antsika malagasy amin'ny fitadiavam-bola zay ny tena mahalaza azy tsotra fitadiavam-bola amin'ny fametrahana zay politika zay ahafahantsika manatanteraka ny drafitra fampiroboroboana sy fanatsarana ny toe-karenantsika malagasy miainga avy amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono zany hoe raha nametraka tsika efa renonareo efa fantatrareo nametraka ny drafitra CADEC na Comprehensive African Agricultural Development Programme zany hoe programme lehibe hikambanany Afrika Iray manontolo entina mampandroso ny fambolena voafeho anatin'izany fambolena zany mazava loatra ny fambolena ny fiompiana ary ny jono dia vita iny drafitra iny entina manatanteraka azy mila volatsika efa fantapantatra ny lalam-bola amin'izany nefa ndrzareo fanerpanina manana ny traikefa lehibe entina manatanteraka an'izany ka dia ndrzareo zany no anampitosika atsika andresy lahatra an'izao tontolo zao amin'ny vola hoentintsika manatanteraka an'izany fampiarana ny drafitra vitatsika malagasy zany drafitra niainga avy amintsika io fa tsy nentin-dry zareo tsy nentin'ny afrikana tsy nentin'ny firenekafa fa drafitra niainga avy amintsika malagasy niainga avy amin'ireo tantsaha manerana ny faritra 2020. Tafiditra ao anatin'ity fihaonana politika faratamponyity izay totsainan'ny talataliny eny amin'ny espace Saloy ny Avoloa ary sy atao eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery ny mikasika ny fiovan'ny toetrandro izay mety hiteraka fikorotanana maro sady mampidi-doza ho an'ny Madagasikara sy ny ady amin'ny fahantrana. Izay no masakazo natolotra tompoko lasy tompoko avy tamin'ity hariva ity aparamaranana izao fampalalam-boly izao nefa dia manasanao hatrany izay eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV hanaraka sy anjoy hatrany ireo fandarana izay efa nomanina anao mamy fotoanana kosa ho amin'ny manaraka indray ny tenako veloma tompoko.